Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Hoy nifoky taminao, mitady niendrikao aho, niendrikao ry tompo no tadiaviko, aza afeninao ahy ny salovantavanao. Salamo fahaheriny ambiroapolo. Agnatina faliagna agnatina ravoagna sy ampitsikina tokoa no entinay miarahaba nareo jiaby zay mpagnaraka tsy tapaka sy manjoy atrany ity onjapeo mamitsika ny radio fagniry ity. Izay onjapeo natao hampitambatra tsika jiaby ologno raiky, natao koa agnitaragna ny vaovao mafaly ny Kristy atao agnatin'ny diocèse sy amin'ny lafivalo maro samihafa. Ny eglizy niany ity magnamelo hevitry lehibe amintsika sy hagnampy antsika amin'ny fandaliagna misimisy kokoa ny tenin'Andriamanitra maro samihafa izay horegnesintsika rehefa aveo, ary hagnampy antsika bebe kokoa amin'ny fiaignana ny vanim-potoagnan'ny Karimy. Ka ny lohahevitry amezan'ny eglizy tsika niany dia ny hoe voahantso ho an'ny fanantenana isika. Izany no entitsika miaina koa araho ampitiavagna sy ampinogna ary amin'ny fanantenana tokoa ny toroteny ndraiky fampianaragna arosony ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Ramarson amin'ny alalan'ny ireo fampianaragna maro samihafa, amin'ny alalan'ny fampianaragna arahan'ny toroteny mamy amin'izao alahady faharoa amin'ny Karimy izao. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky Genèse. Amin'izany andro izany Andriamanitra nanao tamin'ny Abrahama hoe miala amin'ny taninao sy amin'ny fianakavianao ary amin'ny tranondrenao mba hoany amin'ny tany asehoko anao. Izaho atonga anao ho firenena lehibe sy hitsodrananao ary ampanandaza ny anaranao. Ho tonga fanasoavana ianao, ny manasoa anao ho soaviko, ny manozona anao ho zoniko. Ary aminao no anasoavana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nienga i Abrahama araka ny tenin'ny Tompo taminy, ary niara-nandeha taminy koa i Lota. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vakteny masina faharoa, taratasiny masinda Paoly Apôstôly ho an'ny Timote. Ry avako malala, oka ianao hiara-mijaly amiko noho ny evanjely sy ankina amin'ny herin'Andriamanitra, izay namonjy antsika sy ny antsantsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy noho ny asantsika fa araky ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'ny Kristy Jesoa talohan'ny taona rehetra sy naharihary ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ilay nanafona ny fahafatesana sy nanambara ny fiainana amin'ny tsy fahalovana tamin'ny evanjely. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Ny teninao ry Tompo no teny mahavelona. Ny teninao ry Tompo no teny mahavelona. Ombantsika mianakavana ny Tompo, ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina soratan'ny masinda Matio, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, nalain'i Jesoa i Piera sy Jakoba ary Joany ray lahiny, ka nentiny nitokana tany an-tendrombohitra avo. Dia niova tarehy teo anatrehany izy, ka nitavany namiratra tahaka ny masoandro, ny fitafiany tonga fotsy mangatsekatseka, mangatsakatsaka, tahaka ny fahazavana. Ary ndreo niseho tamin'izy ireo Moizy sy Elia niresaka tamin'i Jesoa. Dia niteny Piera nilaza tamin'i Jesoa Tompo hoe, Tompo, mahafinaritra ny toetra ty, ka raha sitrakao, andeha anao lay telo aty, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moizy, ary ny iray ho an'i Elia. Fa raha mbola niteny izy, dia indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo. Ary injao nisy feo avy tamin'io rahona io nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako indrindra, eno izy. No nandre zany ny mpianatra, dia lavo ny ankohoka sy natahotra indrindra. Fa nanatona azy Jesoa, dia nanona azy, ka nanao taminy hoe, mitsangana, faza matahotra. Noho ny andrandra izy ireo, dia tsy nahita olona afa-tsy Jesoa irery. Ary rehefa nidina avy tany an-tendrombohitra izy, dia hoy Jesoa nandrara azy ireo, aza milaza na aminiza izay vao hitanareo, ambara pitsangany zanak'olona ho velona. Ny teninao ry Tompo no teny mahavelona. Ny teninao ry Tompo no teny mahavelona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Kristianavana mitotoka ny Addis Abeba Etiopia, ny voa mampanantsika amin'izao alahady faharoan'ny Karimy zao. Anio tokoa no mamarana ny dingana kontinantal, zany hoe aty Afrika, ny synody eran-tany faha-12 isika, satria mivondrona ao amin'ny SEAM, Symposium de Conférence Épiscopale d'Afrique de Madagascar isika, ka araky ny fandaharam-potoana amin'ny synode eran-tany
faheninambinifolo ity zay tena miavaka tokoa manomboka hatrany amin'ny diocese miakatra amin'ny conférence épiscopale zay nataosika tany tamin'ny taona lasa tamin'ny volana jolay ka tohizana amin'izao fiombonana any Addis Abeba izao ary ivondronan'ireo solitenany conférence épiscopale rehetrarehetra aty Afrika ary tohizana any Roma amin'ny volana oktobra ary ifaranana amin'ny taona ho avy izay sinoda izay. Io no mahatonga antsika milaza hoe misaotra an'Andriamanitra isika ary tsy misy mpisendrasendra tokoa ao amin'Andriamanitra ka isika kosa dia nanao an'izay hatramin'ny voalohany amin'ity sinoda fafito ity miainga any amin'ny fototra ka nidingana voalohany nefa nataosika tao Voemara ary dia miatrika an'izao dingana faharoa izao sika dia ny fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana araky ny fampianaran'ny papa miainga amin'ny laudatio tsy izay andininan'izay vokatry ny fivoahan'ny toetrandro izay eo amin'ny fiainantsika olombelona sy amin'ny fiainan'ny eglizy ka ingany izao fionambe amin'ny Addis Abeba izao ampisongadina fenkevitra avy amin'ny sika afrikanina sy malagasy hoentina ny Roma ka ampisongadina an'izay maha eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra ny eglizy aty Afrika miaradia mandray atanana kazary misionera araky ny afatra ny papa Masinday Paul fahenina raha nanao famangina pastoraly taty Afrika izy tamin'ny 1770 taorinan'ny konsily tamin'ny nananganana olomasina an'ireo martiry tany Uganda dia hoy izy tamin'izay hoe ianareo afrikanina zao no tsy maintsy misionera ho anareo afrikanina ka izay indrindra enganesika ivavaka mba ho isy vokany tokoa izao fanatanterantsika ny sinoda izao na ny sinoda eran-tany faheninambinifolo na ny sinoda fafito eto amin'ny diocesesika. Tsara koa ny manamarika eto amin'ny mpanaovana ny fandininan' tenin'Andriamanitra amin'ny alahady faharoan'ny karimy zao fa ny liturgie tokoa dia entin'ny eglizy hampianatra sika ivelona ny finoana ilay finoana ankalazaina amin'ny alalan'ny liturgie ka io finoana ankalazaina io no manampy isika hitondra eo amin'ny fiainana ilay finoana ka zary finoana iainana ary io finoana iainana andavanandro io no mahatonga sika ahasapa ny tena fotoatin'ny finoana ka ahatonga sika ho vavolombelon'ny finoana inona ka ahatonga sika ho misionera ary zay no ezahantsika amin'izao sinoda izao ary zay no nahatonga sika nametraka tsara ny tapany voalohany dia ny fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalina ny finoana ka izay indrindra ary kristianina havana araky ny fanlazaisika tamin'ny alahady lasa teo ny vanim-potoanan'ny karemy dia ady sady dia ady amin'ny rasy ary dia mitondra amin'ny fiainana ka mitondra antsika mipaka ka raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotanitsika ny rasy zany dia miara-isangana amin'ny Kristy amin'ny fiainam-baovao ka anana an'izay fiainana mahazanak'Andriamanitra sika izay tsy irery isika amin'izany ady sady dia ataosika izany fa miara-dia amintsika tokoa i Kristy ka mitondra sika amin'ny bakana dia mavesatra azy ka ny liturgie fa indrindra ireo vakiteny enosika mandritra amin'izao karimy zao ary dia manampy sika amin'izany ady sy dia izany mba sy ho very fanantenantsika ary dia izay indrindra no asongadiny ny vakiteny amin'izao alahady faharoa amin'ny karemy izao ary izy no averimberisika teo mifanaraka tsara amin'izao dingana faharoa amin'ny sinoda sy amin'ny sinoda amin'ny ankapobeny izay afatra amin'izao alahady faharoa amin'ny karemy izao sinona tokoa moa no ezaka ataosika fa ady amin'ny fanampoteny ny tontolo iaina ka tonga sika ivelona indray ny vocation sika araky ny naharen'Andriamanitra sika ka raha nametraka sika ka vocation sika raha nametraka sika tao amin'ny sany eden'Andriamanitra sinona tokoa ny sany edena io araky ny averimberisika fa ty tany ipetrahasika ty tranobe iongonana misy ansika ity izay fantatra sika fa efa manomboka irovaka izao ka izay indrindra no anton'izao anaovasika ny sinoda izao mba ahafahantsika mahafantatra ny zay manapotika antsika ary ahafahantsika
asika koa miady amin'izay zay manapotika izay ka tonga asika hiaro sy kolokolo ny tontolo iaina ary de zay mipaka tokoa moa izy Jesoa manarina izay rehetra potika ny fahotana izay sy nanota dia nanaiko fahotana ka nibaby ny fahotasika rehetra ka raha miara-maty aminy amin'ny fahotantsika dia miara-mitsangana aminy ary zay niady ary zay ny dia ataosika fa indrindra amin'izao ezaka ataosika amin'ny sinoda izao ry kristianina avany fantasika fa mafy zay ady atrehana zay ary mety sy zakasika ihany koa ny dia ary de fantatry Jesoa izany ka izay indrindra no ambarany liturgia amin'izao lahady izao fa ny tanjona miandry asika tokoa dia i Kristy nisangako velona nandesiny rasy manarina ny rava rehetra fiavozana no andrasa asika zany amin'izao paka izao sy amin'izao sinoda irahasika miatrika izao ka izay indrindra fantatry Jesoa fa mavesatra tamin'ny mpianatra izay lalany ny azo fizaliana izay lalana dia ary azo fizaliana ady mavesatra izay tamin'ny mpianatra ka izay indrindra nitondrany azy ireo tany atendrombohitra ka niova tare izy ka izay indrindra no niseho tany nasehony Jesoa tamin'ny mpianany izay fiovana andrasana raha miombona amintsika raha miaraka amintsika raha miara-maty amin'ny amin'ny fahotana dia miova tokoa ny fiainantsika ka ireny vesatra maro isan-karazany reny fahakiviana mety miseho amin'ny fiainany ireny dia ovany ho amirapiratra araky ny voalazany i Piera ao amin'ny evanjely vonireny asika teo ry kristianina havana amin'izao lahady faharoa izao tokoa ary dia tiany eglizy ho feno fanantenana isika izany vokatra ndrasa asika ambaka vokatry ny finoansika izay no ambarantsika mipaka nandresy ny rasy i Kristy ka izay finoansika izay no mitondra ansika ho feno fanantenana ary izay no ambarany izao fivoantare atenovohitra izao ka raha afitinina izay ary kristianina ava dia tena mifanozy tokoa ny lohevitra ny sinoda sy izay ambaran'ireo tenin'Andriamanitra fandrindra ilay lohevitra nomeny eglizy amin'izao lahady faharoa amin'ny karemy izao fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana izany hoe isika ivelona indray ny fifandraisana potika ny fahotana izay aren'ny Kristy nandresiny rasy ary izay mipaka i Kristy nandresiny rasy ny sangako velona mamerina amin'ny lony ny fifandraisana potika rehetra araky ny amintsika tamin'ny evanjely dia miara-dalana amintsika tokoa Jesoa miakatra izy ary miara-miakatra amintsika ny tendrombohitra sy Jesoa lavitra zany no Jesosika sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika fa olona velona eo anivontsika miaraka amintsika mamakivaky an'izao karemy izao miara-mampiakatra sika ny fiainana ka izay koa makonoko ho sapasika miakatra i Jesoa tany tendrombohitra ka izay koa noriny i Jesoa amintsika mba sy rehefarehefa amin'ny tany ny fiainantsika fa hiakatra ary izay no mitondra fanantenana ho ansika ka raha miombona amin'ny tokoa isika dia aoka hiara-hiakatra amin'ny tahaka ny nansoan'Andriamanitra ny Abrahama ao amin'ny vakiteny voalohany no ansoan'Andriamanitra sika koa Abrahama no anarany teo am-pendohana ao amin'ny vakiteny voalohany raha sikaritra sika sara ary amin'ny farany dia omen'Andriamanitra anarana vaovao izy lasa Abrahama izay midika fiavozana satria nisy dingana nataony i Abrahama io lay fiovampenitra mahery vaika lazay sika changement radical de comportement izay andrasana amintsika miainga avy amin'izao sinoda izao sy tanteraka tokoa manko ny fiavozana andrasana raha tsy misy io fiovampenitra mahery vaika io niala tamin'ny tany nisy azy Abrahama ka nindroso amin'ny tany nampanantenana araky ny voalazan'ny vakiteny voalohany hoe tamin'izany andro zany Andriamanitra nanao tamin'ny Abrahama mialahy amin'ny taninao sy amin'ny fianakavianao ary amin'ny tranondrainao mba hoany amin'ny tany asehoko anao ka izay koa ry kristianava ary izay le fiovampenitra mahery vaika miala amin'ny fahazaran-drasy io ny ambaran'io hoe ny tany sy ny sisa voalaza io zay vokatry ny fanampitotehana matetika isika no mandre hoe sy fomba nahy izany ohatrana ny fambolena kanefa tsy maintsy miala amin'ireny isika raha te hivoatra raha te hanavao ny fiainantsika raha te hiverina amin'ny vocation izay noharian'Andriamanitra sika hatramin'ny voalohany ka izay indrindra no andrasana amintsika amin'izao sinoda izao ary izay no antenaisika amin'ny
vokatry ny synôda kontinantaly any Afrika satria fantatra sika ny zava-misy atia ka isika olo raika ziaby zany ny tsy maintsy miezaka amin'izao fiainana mamatipatitra sika zao vokatry ny fahotana vokatry ny fiainansika sy mahay mametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika mbola tsy mahay miarabelona amin'ny Jesosy isika ka mahatonga sika misy zavatra maro mamatipatitra ka mitondra sika amin'ny fahotana zay manandevo ansika io fahotana io mamatotra sika ary io no hitasika mivokatra rasina eo anivon'ny tontolo iainana potika na eo anivon'ny fiarahamonina zay anjakan'ny etraketraka lainga sy ny herizitra izany no antsoina ny eglizy sika ry kristianina havana mandritra izao karemy zao mba hiala amin'ireny fiainana rasy ireny zay azo lazaina fa tena ady ka hiroso amin'ny fiainam-baovao ho an'ny baka ka hanao lay dia miaraka amin'ny Jesosy na dia sarotra azy zay na dia mavisatra azy zay le ansosika hoe lalany azo fizaliana sy vibanjinana fosiny zany ny lalany azo fizaliana fa fidirany zay Jesosy mizaly eo amin'ny fiainasika ka raha miara-mizaly amin'ny Jesosy isika dia hiditra amin'ny fiainam-baovao ary zay indrindra no ampianarin'i Jesosy an'i Timote ao amin'ny vakiteny voalohany fa asainy masindahy Paoly Timote hiombona amin'ny Jesosy ka i Jesosy nitondra antsika amin'ny tena fiainana ary ny tena fiainana dia isika miala amin'ireny zavatra mandavo asika ireny ka hitondra asika amin'ny fiainam-baovao ambaka fantatra asika fa sy mora zay na Jesosy azy dia lavo intely ady tokoa no ahafahasika mandresy an'ireny avonavony ireny fialonana ireny lainga sy vitapitaka ireny fanapotehana ny hafa ireny ka izay indrindra tsy maintsy oentina miakatra ny fiainantsika ary dia izay nataon'i Jesosy niakatra ny tendrombohitra niaraka tamin'i Piera sy Jakoba ary Zoany ka rehefa tany tendrombohitra niarany vavaka izy ireo dia niova ny tarehany ary tao i Moïse sy ny mpaminany zany hoe ny testamenta taloha izay mitondra amin'ny testamenta vaovao zay siza fa Jesosy ary tao no nilaza i Andriamanitra hoe eno izy izay zany ny laklery kristianina havana raha tisika iova isika dia tsy maintsy miaino an'Andriamanitra ka izay ny mahatonga sika mamerimberina fa tsy maintsy apetraka sika sara eo anivon'ny fiainansika ny tenin'Andriamanitra ary raha mipetraka sara ao am-posika zay tenin'Andriamanitra izay dia enosika i Piera nilaza tamin'ny Jesosy mahafinaritra ny toetra ty ao amin'ny Jesosy no ahitasika ny fanatenana ny ahitasika ny asambarana ray soary Jesosy amin'izao karemy zao mibeba isika ny afatarasika fa mandray an'i Jesosy isika ny afatarasika fa niona tamin'i Jesosy isika ny afatarasika fa nifanosy tamin'i Jesosy isika dia isika mbebaka fatary fa sy zany nany tendrombohitra ireo mpianatra fa nidina taty zany hoe sy maintsy midina amin'ny fiainansika isika ka ny afatarasika tokoa ary fa niova ny fiainansika ny fanozo tamin'i Jesosy isika ka nibebaka ny afatarasika fa mibebaka isika dia isika mahafoy ary manompo ary izay no ambaran'izao karemy izao araky ny lazaisika tamin'ny lahady lasa teo i Jesosy niady tamin'ny fakapanahy isika koa zany tsy maintsy miady amin'ny fakapanahy ary raha miaino an' Jesosy tokoa isika dia afaka miova ny fiainansika tahaka n'ireo mpianatra tany Emaosy izay niazakazaka koa niverina tany Jerosalema nanambarany vaovao mafaly izay ihany koa zany no afatarana fa ny fanozo tamin'i Jesosy isika raha isika vonina manambara amin'ny hafa an'i Kristy na dia mety anahirana azy zany izay rehetra izay ry kristianina havana dia efa manomana antsika amin'ny pelerinage lehibe izay ataosika eny amin'ny la montagne des Français ary dia totandindony ilay fiovana tare tany tendrombohitra izay vonrenesika teo ka homanitsika deny zao ary izay pelerinage ilay fivahinina masina ataosika eny tendrombohitra ny la montagne des Français ka tsy rehefarehefa amin'ny tany sony ny fiainansika fa mba hiakatra
fantatra miaraka amin'ny Jesoa tahaka ireo mpianatra ka amin'izay ovan'i Jesoa ny fosika ka fo misy an'Andriamanitra ny fosika ka ho lavitra ny lainga sy ny fitapitaka ho lavitra ny eritreritra ary dia fo mpampiavana tahaka ny fon'ny Lucien Botovasoa izay fantatra sika koa fa nandalo lalan'ny azo fizaliana izy ary tamin'izay izy no nivavaka ho an'ireo mamono azy avelaony elika izy ireo fa sy fantatra n'izay nataony ary ny vokatry ny izay fibebahana izay osika dia sika mafoy manompo manambara ny vaovao mahafaly amin'ny alalan'inona amin'ny alalany fitondrasika ny famindrapon'Andriamanitra eo anivon'ny mpiarabelona antsika izay tokoa midikany hoe fahafoizana ary filazana ny vaovao mahafaly ny fanantenana andrasan'ny olona dia ny famindrapon'Andriamanitra sy amin'ny alalany nofinofo na resadresaka fosina akandriny fa efa fantatra sika rehefa nankalazany taona masina ny famindrapo isika fa misy asa fito ara-nofo sy asa fito ara-panahy izay sy maintsy tantera isika ary napiny ny papa fa anisan'izay asany famindrapo izay ny fiarovana sy ny fikolokoloana ny tontolo iaina izay ezahsika tokoa amin'izao tapany faharoa amin'ny sinoda izao ka engany ny fiomanantsika amin'ny paka dia anambarasika an'izay fiavozana eo amin'ny fiainansika izay ry Jesoa tompo miova tare teo mason'ireo mpianatra ao ianao mba sy akivy azy ireo amin'ny ady sy dia makany amin'ny paka sy maintsy mandalo amin'ny azo fizaliana sy maintsy mivelona ny lalan'ny azo fizaliana izay mpanaradianao ka mpio ary zahay sy raviravin-tanana sy atahotra fa ho feny fanantenana atoky ny fahasoavanao ka rarotinay tokoa izao vanim-potoana lehibe ny karemizao iarahanay miakatra aminao ka ampiakatra ny fiainanay izahay ka hiala amin'ny fitiavatena ny fialona ny avonavina ny fitapitaka sy ny lainga izay mahatonga ny eritreritra sy ireny fanampotena maro isan-karazany ireny fa indrindra ny fanampotena ny tontolo iainana ampio izahay ampanjaka ny tena fifankatiavana ampanjaka ny rariny sy ny hisiny ampanjaka ny fihavanana sady kristianina no malagasy anambaranay ny fiovana entiny izay fiovanim-penitra mahery-vaika izay ka anana fo vaovao izay fo hitondra ny famindrapo eo manodidina anay ka anambaranay lay fiovanim-penitra mahery-vaika eo amin'ny fiainanay ry masiny Maria reny eo mivavaho anay amin'ny ady atrehanay andresin'ny rasany izahay vonona hibebaka tokoa ahafoy ary anompo tahaka anao tantaniny dianay makany amin'ny paka masinday Josefa ray mpiarin'ny eglizy io arovy izahay sy ho resiny fakapanahy mila mandrendrika anay matetika ampio ny fianakaviana eglizy kely fa indrindra amin'izao sinoda izao mba hasiaro mandrakariva ny adidy indrindra ny fiarovana ny tontolo iainana entinay ambavaka koa ny sinoda any Addis Abeba ankehitriny aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika
atambatry ny fanahy masina Kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.